tantarako mada. Lalam-pirenena voalohany. Tantara indray miaino nosoratany Nifedianjaka. Tantarako mada. Ireto avy no namelona ny tantara. Iary toko ny mpanoratra. Miaraka tamin'ny Fatoiainy, Rianala Masoandro ary Irene Rakotomalamy. Kirakira ny lafin'ny teknika Sinana Torotoro, Nifedianjaka. Nana feo, Hermano. Ito vangana trano io lala. Dia tsofoko io jiro io fa mazava be any ivelany any ato e. Vangana ianao. Ohatra, finona koa ary tena azo anao Ratany a. Sady tao mihintsy-drany izany akanjonao zany e. Jerera tsy feno daholo ny lobaka fotsiny anaovanao. Fa nisy inona Ratany a. Tena loza ary lala. Loza ho a. Fa lozinona Ratany a. Ity vangana aloha ireo trano ireo dia tsofy ihany io jiro io e. So sanatrika nisy nanaraka. Zay. Raha lazao amin'izay zavatra niseho fa efa nidy daholo izay ny trano. Sady efa maty koa ny jiro iny. Tena loza ny raha matoty e. Loza? Nisy accident goavana an'izio teo amin'ilay toerana fivarotantsika iny. Eno a, fiarakely iray nilatsaka sy nianjera teo amin'ny tevan'ny bekady ary maty tratra any ireo olona roa tao anatiny. Andrekaka io. Le zazakely vao 5 volana eo angamby io sisa anko ny tomany tao. O Ratany a. Amin'izao andro alina zao ve zany? Ka efa hoe vao eo mihitsy ho amantsy anao. Andray. Niezaka nanafitra ihany fa tsy afitra tsony ireo mpivady tao anatiny. Dia aiza le zazakely lazainao fa mbola velona ary? Ka mbola navelako aoko. Napetrako anaty kirovitra tsy nanalavitra an'ilay toerana. Fa ianao ty ve Ratany efa verisaina mihitsy a. Maninona zao raha nentina nody aloha le zaza dia niantso zandarina ianao avy eo? Enao mihitsy ny tena vendrana. Iza ny tadiavinao idiran'andro amin'izany io e. Everinao fa tsy higadra moa zara izy fa natihadiana amin'izany. Ohatra, fa le rangahy ve Adaly e? Ianao manavitra olona indray ve nigadra Ratany a? Ary mba nisainao ve fa mety ho faty ao ne zany zaza zany? Zany aloha tsy nisainiko fa sy atongavako aty an-trano ny tao andohako e. Sady ny tsy fantatra ao anery lala dia nisy vola be tao anatin'le fiara e. Vola be iray sakosy mihitsy. Inona tsara hoe? Ka efa hoe zany ko. Dia aiza io vola be io? Ka nasipika ao ambalan'omby ao aloha. O Ratany a. Maninona e. Mandeha anafaingana ianao alay izay dia averenao any anatin'le fiara any. Tendao iantso zandary fa loza ane zany nataonao zany e. Andao fa. Tray. Masa mihetsika mahery eo ianao raha matoty e. Fa ianao ty ve fa lasa talasikondana mihitsy e. Fa soavana be efa manatona anao zao ka ansirana indray. Ratany a. Ka tsy volanao aloha zany fa volan'ireo olona maty ao anaty fiara e. Na mangalatra ihany ianao raha maka an'izay tsy anjaranao. Adaly ty. Nandroba za taon'ny sasany komaika fa nahita. Everinao moa fa raha nisy nalala hoe mitondra vola be ireo rehetra efa nitafihana. Fa tsy mety zany Ratany a. Fa tsy mety ahoana e. Na manitra mipera lisa sy tika tena an'izany. Mazava zany e. Ianao tsy fanao an'izany fa za. Nihita efa ray lasitritsika zao. Efa fantatrao marina ka tokony angina ny vavanao sao fidinao lafo. Tsy manaiky an'izany a Ratany a. Andao alaina le zazakely dia averina any amin'le fiara ny vola ary dia miantso zandary tsika avy eo. Orieny. Andao aingana. Mba sainao aloha izay atao raha matova ianao mila zanaka za mila vola. Inona fa tsy efa tonga amin'ny tanjy nirinatra izay tsika mivady no andeha anary an'izay natoratsanary. Ratany a. Ekeko fa mafy ny tsy manan-janaka saingy kosa tsy mety ho azany. Mila manao marina tsika fa tsy azotsika tao maka an'izay tsy nomenizina ary tsika. Hoay ho ary lala. Fa inona indray e? Fa ianao ty ve efa voaozina tsy ahatakatravatra mihitsy ho sainao kely io e. Ngany teny taminao zao Andriamanitra zao hoe reto ny anjaranao na ity. Ka izay tsy fitenena an'izay mihitsy Ratany any akeko fa izay nomeny ahy dia izay ny anjarako a. Na tsy nilobava azy izy. Ka efa nomeny an'ireo ianao e. Andao faingana fa sao matin'ny atsika nalan'ny biby ty eo le zaza navelako ao ka. Ratany a, sao dia tsy mety ho a. Dia ho momba mandrakizay ve ianao ty e. Zay efa momba kay moa zany ko. Mandatsa koa le rangaty. Saingy raha misaina ianao efa io zaza io miantso anao hoe neny. Ary ny vola be efa nomen'ireo ray aman-dreniny maty ireo hitezana azy. Ka andao ary aloha alainy zany zaza zany e. Ka faingana ary ianao e. Dia aleo aloha tsy mandrehatra jiro sao misy mahita eo tsika hoe mbola tsy matoriko. Le rangaty koa dia efa tena manahirana. Finona nefa mbola nataraikanao tany amin'izao andro efa alina be izao e. Otry
mitady vola ary lala moa everinao fa tsy losy masisy fotsiny eo reo trondro azoko reo raha tsy lafo soa ary fa misy manalatsaka avy any an-danitra nanome zaza sy volako. Ianao ry lala inarity midorororo ty ohatra fa aiza nefa le izy sady maizina be ny radany aiza ny atako an'izay asiany tongotra any miondre kely aloha ianao fa ohatra misy fiara-mandalo iny mivona atao ambadika mitareta ato aloha aingana ianao koa radany manefy izao rasakana ny fiara iny dia lazaina amin'izay olona ao milozany sa akombony kely ny vavanao ry lala dia higadrangay ianao everinao fa zay orany ingatsika avy amin'ny tanàna zay nga tsy efa ela ihany zay ianao vao iantso olona ka prétoire aloha lampy fa maizina be ka zay aza dala rery lala tianao isan-tazana eto vetsika momba fantatrao fa raha mandeha ny fanadihadiana tsy ho raisi-potsiny eo hoe nisy nahita jirony rehetra dia ty rehefa hitan'ny olona ty lozy ty ary raikitra ny fampiatsoana n'izay olona mipetraka ty manodidina ny lalam-pirenena voalohany dia ho raisi-potsiny tsika satria ianao dia isan'izay olona mora mpitahorina sy tsy mahatana tsy ambaratelo any am-pikadrana no anaperantsika ny andriainantsika ka aza dia manao izay mampatahotra eo ianao radany fa aiza le izy tsy ambany etsy le fiara fa le zazakely kosa raha tsy diso ateto no napetrako teto ahoana radany efa hoe teto napetrako teto ve dia tsy hanitomany eo le zaza aza hitako ka efa mantsy sanatriny izany le zaza tsy manatsinona velan'le atalabe marenina aloha ianao fa vonitadika an'izay nametrahako azy any ay afangany aza ela ianao mandeha ihany any ny ora radany ny andro mangatsika sady maizina be ny fa le zaza navelanao fotsiny amin'izao ty tena lehilahy adala mihitsy ny volany namaika azy fa ny zaza tsy manatsiny izany tsy mba atao ataony akory manina aloha ianao fa ohatra misy feonjazakely mitomany zany lavitra eto na karakara feo kely azy dia na tsy aloloha aty zany ry lala fangany ianao eny tokoa ary moramora fa so vo hitako ao izy dia izy mitomany ty koa zao milanako marina tsy isahino zany raha mitoy atao faingana tadiavina fa so ny lehilahy antitra mpiandro brika tsy akaiky ny tetezana etsika eny tokoa so dia hitany sakara leva tokoa ianao naka an'izany volo izany ary iza mahalala raha efa niantso zambary amin'ny tsiro mandidy izy fa eferina fa atalataka ranga any tsy isaina zany aloha vao manao zavatra mandalo teo mihitsy rehefa niseho le loza sangy mikatona ny tranona fa mbola tany ampanaovana brika izy ngamba asa mety zao vao tonga ka andao faingana ka zany dia zaza fa direo e tsy le izy ry lala faingana ianao raisy ty fa sahirana mafy e fainganao ka omeo afaingana ary dia miakary ianao zay dia ndao amin'izay fa so isy andreny tomany zany ka faingana ianao mampalahelo kely ato izy jerena tsy mitomany mafy ampangino aloha lala fa hidiran'andro eto tsika ka ataoko ahoana ary nonono aloha anginy fa le rangaty fiadaly omenanono ahoana aiza koa raha matoty misy vehivavy tsy misy nono atao aloha fotsiny aloha angina na tsy misy rany aza ny nononao rehefa mitapy ianao tsy miteny fa ainganary ianao fa atao sy ampanginy anao aloha ka io fanangina radany mahafatifaty kely amin'ny mahaianao azy eny fa na dia tsy tako tsara aza ny endriny ndao faingana radany andao ka ianao mbola midorororo eo zao ko fa mandehana aloha ianao mandeha aingana za mbola nao zavatra kely fa zavatra kely inona indray radany misy hidiranao zany tsy maintsy diovina zay lalana nalehantsika fa so raikitra ny fanadihadiana ka sy ilaketony na fiainanako ka ataoko ahoana dia zazy ty ary fa ianao ty ve fa adala mihitsy rehefa manahirananao dia andao averinao anaty fiara ho faty araka amin'ny raisy reniny ao fa efa olona tsy mifaditrovana mihitsy mantsy ianao ty radany zaza tsy manatriny takan'izao ve dia alefa fotsiny eo ka hoety fainganary lasa ianao tsy hitako hoe dia mbola tsy miova hevitra lasa fa atao vaingana izay ataonao e ary aza ela fa matahotra ary aleoaloha hitina faingana eny amin'ny fiara inona reny no ataoko mba tsy ahitany olona n'ity fiara ty hodorana sy maintsy isy ahatsikaritra miafinitsy
Hitako ny hevitra. Sofa manakaikely ny renirano izy ity ka mora tosika fotsiny ikodiany ambany any. Sady rehefa lasany rano any tsisy mahita fa aleo atosika faingany. Nefa azo antoka tsara ve lo reto efa maty. Zao sanatria mbola misy aina ka loza eo nisy eo. Raha izay olo izay efa ela ihany ka matory tsy nihetsika tamin'ny toerany dia efa maty. Ary aleo amin'izay akodiany ambany ihany fa tsy indoza fe izany ka soa aloha fa reto asa reto mitazona azy ka tsy nanany sarotra be dia mianjery. Ary aleo amin'izay ala faingany eto fa raha bitsa mijery an'izay zavatra tokony mbola ho diovina. Dia ahoana Radany ny atao a? Izazy tia mitomany tsy mijanona ato fa azy izay mahazo azy. Ka izay anio any efa nilazaiko anao hoe tokony navela-tany izazy io e. Fa efa nampatra ny tsy maharay niteraka anao mihitsy ve ianao ty Radany tsy mba malahelo mijery an'ity zazy ty a? Ha? Ankoatr'izay moa tsy ny sainao fa misy miandry an'ity zazy ty matoa izy tsy maty tamin'ny loza hitanao malariva iny. Haiko tsara ka. Ary matoa velona io zazy io dia io ihany no mampiditra anao any am-ponja satria pirofo ray io ahafantarana fa tsy zika ny meloka tsy nandray fanapahan-kevitra nampandrainy manam-pahefana teny tsoroany mandidy. Ary dia io ihany koa no manam-pirofo fa no vola bebe tao anaty fiaran'izy ireo antony nanafenantsika roa zao tsy ambaratelo zao. Daly ianao. Tsy ndray tsy kombakomba taminao ne za fa ianao nefa nandray an'izay fanapahan-kevitra ao tany e. Moty zaza ve no teny anao hoe aleo mampandray manam-pahefana amin'izao trano izao. Efa lasa re zany ry lala. Saingy mbola tsy tarany raha andao avalan-drano miaraka amin'isy mivady ray aman-dreniny any zazy io. Inona tsara? Avalan-drano miaraka amin'ny ray aman-dreniny ahoana? Fa nataonao aiza ny fatin'izy ireo e? Natosika ao anaty rano? Any zazazy raha matotia. Andrikako. Mba tsy asa ringotra tsika. Everinao fa raha mandeha ny fanadihadiana ka hoe ary tsika senao ny raisy-potsiny fa atony misy ilay zazana velany maty. Antray Radany. Tena tsy napoiziko ny vadika tahaka an'izao mihitsy ty ianao ka. Ianao ilay olona tsotra sy lehilahy be herim-potsiny etikivy ary nanao marina trano ny lasa tahaka izao raha vao nahita vola be. Misy ianao a. Niripoko teo sambatra sy atana tahaka ny mpanan-karena rehetra raha matoa iny nananako a. Tsy atala akory ka andeha hivoaka maraina mbola maneno sahoana mametraka rato isan'andro mba anjonoana trondro ivelomana. Vola no anton'izany. Ary tsy atala raha nahita vola be amin'ny sakosy ny anjera avy any ambony ihany ka saika lasa ny zandary sy olona mety nahita azy koa. Ianao io misaina fa raha ny zandary no nahita an'iny tsy efa nafitsany iny. Na olo-ka afatahaka atsika. Diso ianao Radany a. Tsy takanao daholo kory ny olona. Ary ny zandary tsy ianao an'izany fa mahalala ny asany izy. Raha olo-kafa indray tsy izy havitan'izany satria mahalala marary izy ireo ary niteraka ihany koa ka mahafantatra ny fahorian'ity zazy ity ary dia inoko fa nilaza marina izy ireo. Saingy tika moa. Ianao moa izany. Raha tsy niteraka ianao ary tsy mba mananjanaka ka tsy mahalala ny atao hoe fondra. Ataly ianao ry lala. Izany ny marina e. Izany tsy niteraka sa ianao. Ary tadio fa fitiavako anao mbola ireketako eto hatramin'izao na tsy niteraka azy ianao. Andray. Efa io ny zazaka amin'ny falia. Ary iza moa mahalala raha nen'Andriamanitra antsika koa zao arembe zao fa efa leon'ny miadany ireo olona maty ireo e. Tsy vanina ianao Radany a. Izany ve mba fisainanao hoe saingy noho ny tsy fahatakarany sainao kely io dia tsy ho gaga ve ny olona sy mipiaramonina raha mahita antsika mitaiza zazakely. Tadidinao tsara fa 12 taona anie izay mivadintsika ary tsy nanana na zaza ray azy tsika nefa tampotampoka eo fe tsika dia mitaiza zaza 5 volana. Tsy vitan'izany. Rahalalo. Aiza renao izany. Misy dikany daholo ny zavatra rehetra ary matoa nanaiky sy niatra ny fiangavianao akan'io zazy io dia efa voadiniko izany. Motsy dia amin'ny 5 kilometatra miala ny tanàntsika ary manamorona ny lalam-pirenena voalohany no mipetraka. Ary tsy misy mandalo firy eto ankoatra ny kiakra leva mpiandry brika tsy amoron'ny tetezana. Dia inona izao no tiana lazaina amin'izany? Zoto izany e. Efa nomaniko ny tetika rehetra mba hampandrosaina ny mponina eny an-tanàna. Alefako enimery tsy atosika eny amin'ny ray aman-dreninao aloha ianao sy zazy io mandritra ny fotoana maharitra ka rehefa milamina ny zavatra rehetra dia miverina ianao mitondra ny zaza. Izany hoe afaka 5 volana no any. Azo lazaina fa efa ao tsara izany.
Zahay tia tanàna no milaza hoe lasa nitsapiteny ianao ary efa iandro vahiny kely zay. Raha tany Maninona? aza manao fisainana an-daladaka amin'izany ianao ka dia ahoana hoe dada sy mama amin'izany? Tapenana vola ny vavan'ireo dia manginy e. Lazaina azy ny marina ary tsy avela miteny firy ireo. Tsara ny aza ve ianao vavitokany kely vatoko boribory io anatarana ke. Tsy vita an'izany fa mbola nahazo vola be noho ny akingatsainy vinantolany. Dia ahoana izany raha tany tsy vitako ny ilazany marina amin'ny dada sy mama ka maninona raha miandry antsika e. Mandositra mihitsy ary mipetraka any amin'ny faritany any raha azo atao. Asa ohatra hoe any mainty rano any avy anazy ianao ka inoko fa tsisy loatra ny hogaka. Fa misy tsy ampy ve mibilao ao anatin'ny lohanao ry lala? Avetrany dia ho mailo ny mpanao fanadihadiana vao banga tsisy olona ntsony eto amin'ity tanàna ity. Ary tsy ho ela dia hikaroka antsika zareo ireo. Za tsy maintsy ety ihany mandamina ny zavatra rehetra. Ianao kosa mamitsatsara ny meritra tosika any aloha. Raha azo atao aza dia mivitana ireny fitaovana ireny ianao ahafantarana fa mitondra voka tsikelikely. Aiza nefa no hita fitaovana amin'izany e. Ary aza tonoanao fa tambany vohatra kely ny antsika e. Mpamboly ny asako ary ianao kosa mpanarato ka aiza ny alalantsika an'izany? Rahalala, ny vola misy ny aina matanjaka. Atombeno ny sainao. Sao dia sao ihany ianao dia mandehana miomana fa vao maizina eo io andro io dia lasitsika. Za kosa andeha nitrika an'ilay sakosy feno vola be ao. Anominana 10 mihitsy aloha ireo 2 alina mipakera eo anomanantsika an'izay ilaina dia avy eo afenina izay ambiny. Hipanjinantsika 3 mianaka ny ho avy e. Dia ahoana ary ty zazy ty ka? Iverinao fa tsisy atsikaritra n'ity ve ny anymeritsy atosika? Tsy mbola misy mahalala fa tsy miteraka ianao ry lala. Na ny eto na ny meritsy atosika na ny any amin'ny ray aman-dreninao zany. Noho izany lazao azy ireo fa efa ho zaza faharoa izay lanjainao izay ary efa io ny zaza voalohany. Aleo fisain'ny olona hoe kely aizana toy izay momba ry lala. Raha tany Fa iny dia mahavarinanao ry lala. Dompanjinonao fotsiny tsy mampino aho hoe ianao ty manatrika ty. Mahery ny vola raha tany mampiova olona faingana. Manatsikafina an'izay nafianao rehetra tsy ho fantatro mahakasika ny toetranao. Tiako ianao ry lala matoa izay ny tonga tao an-tsaiko voalohany fa tsy hoe andeha andositra anao akory Ary raha ny fiovako dia tsotra. Mila miova fa efa ho miliardera tsy ho ela. Zay fa lasa aloha andeha hanadio an'izay tokony mbola ho dioviny. Dia aza manahy ianao fa tsisy olona andalo fa hidio tsara fotsiny ny vavahady. Fokisy ronono aloha io zazy io. Rono dia iza izany no atao anaran'ity zazy ity? Inona ny manahirana anao amin'izany e. Izay efa nisainao hatramin'izay atao. Mino aho fa efa mba nanofinofy ny taiza ianao ka nanofy antso anaran'ny zazavavy kely mahafatifaty Izay ataonao tsy olana e. Miariko miaika anao azy zay. Manakory kakraleva Sala maratany ary andeha ho aiky izy zany to tsy mba mivimbina rato androany. Ijerijery rano milamina aloha andeha anaramorona fa vakilakanako. Ary tsy voamaly ve se no miakatra tany ambonimbony tany no hoe vakilakana sahadika to. Asa rery kakraleva fa nitrongo vato latao anaty rano tao ny lakana ka tretra ny ilany akavanana ray manontolo Baka reny kapaina tamin'ny famaky reny mihitsy ka ho amiko misy vataka azo goavana raha ilainy se mba hanolony se azika to. Ty lampiaraiky lao ihany rehefa mampiakatra trondro se dia ampy Zany very kaky tena ilaiko zany nefa aleo no hodinianako. Marina zany le roa ka manao ny raha matoa ao ka to tsy hitako nanondrakanana vao maraina mantsika to sa efa lasa ny tsy nanamboatra. Manao tsy dia salamalama re izy ry kaka. Ohatra asa zao angamba voratsiana ka midongo fandrima fana. ohatra vao mahafinaritra zany ilay kely tena fahasoavana tokoko. Eno ary kakiko avalina ny azy vao niova ny toe-batany to misy mitsaiko izany eo ny anaty kibony any ary lasainy mihitsy aza fa hoe efa vavy kely dia ho tonga soa ny vahiny ny andrasana raha-tany saotra kaka fa zao tokoringa ahoan'izay ry kaka nisy zandary re fiara ho nandalo vao maizimaizina teto amiko teto zandary aninona hony asa rilay kely ty fa nanontany zareo hoe tsy
nahita fiara ve ony mba sendra sanatria hoe maty na taraiky andalana tamin'ity lalam-pirenena voalohany manakaiky aty na koa hoe nilavonjy ireo olona telo mianaka tao anatiny raha sanatria ka maty andalana ny fiara. Marina very tsaiky. Dia ahoana ny navalinao azy ireo ka? Nga moa nisy ambara firy fa zava-nisy nilazaiko tamin'izy ireo hoe tsy nisy ka raha nisy dia tsy nisalasala nanambara tamin'ny marina rehetra. Toa hoe sady olona ambonimbony zany ondry zareo ary manany maizy azy manana ny maizy azy ahoana? Raha ny fahalalako nambaran'izy ireo dia toa hoe mpivady niaraka tamin'ny zanany vao 5 volana monja avy nitsidika ny ray aman-dreniny tany tsororo mandidy ony. Sady toa hoe mpitsara ambony ony izy mivady fa ray aman-dreniny koa dia irony olona mpivarotromby any bongolavo rony zany hoe isan'ireo mpandraraha amin'ny tsenan'omby ony kito. Zay izany ny antony nananan'izy ireo vola be tamin'ny sakosy ary mety vola ambiny avy any amin'ireo ray aman-dreniny ny tao anaty fiara na koa hoe andeha ampidirina any amin'ny banky ohatra. Ohatry to lasa-mborona tampoka zato fera tany zany fa lasa ny saikorydraika. Hoe ahoana io? Sika mitongo vohomany aty miaina sy milamina hatrany mitady ny arapaka. Ny hafa kosa misy edanana amin'ny liba sy misambatra nefa dia lasa vety. Miany se koa zany zavatra fa mintsiko fa mandroso hatrana aloha aleo moto maka vaovao misimisy amin'ity kiakira lefy ty aloha mba handaminana ny pilon rehetra. Eny ary rikaka? Ka inona ny masaka ao zao? Inona moa fa tsy mangazo zao ny masaka atoko efa nataniko voamaraina mantsy fa makaterina ho andro zalapanao brika eny tsy azo zerika ao mandro sora tany ohatry fa nga lasa atao tany ianao monina rakaika sa zao nakaty faran'iny nahita hoe tany amboniny nandrosoko. Tsy hita fa efa mandroso ny taona ary le kely dia to tsy tafakatra firy amin'ny totohatra eo tsony ady eny na aleoko nifindra tato ambaniko to reo entana kely zay tato ny nakarika eo mba hampalalaka ny fandriana. Mety ny ianao ka ary mandringa ny ianao zany rikaky sady toa maratra ny tongotra ao ka nga hita fa nanaramorona ho azy amaly nijery fasika andorana brika kanjo voasaringotro zay ny tongotro ka nitataza ny vita ao anaty rano tao ary dia io tetra be io vy hoe fa ranotaizany nisy vy dia gagary le kely asa raha ny fitaditiako azy dia ny ambanimbany teny nga fa efa tsy maninona io ka zay hitako ka nikatso ao anaty aram-bato ao le fiara fa tsy lasa lavitra nefa izy ny mahalala raha fatombiana velan'le fiara zany fa sisy manontolo raha ny mahery be iny koa ve dia hijanonao le fiara ka io ny mangazo raha tany aseo efa malemy tsara izy io koto misaotra rikaka dia namely ty koa moa zany ka faliana amin'le resaka teo aho ahy ny amin'inona io raha ny fahalalanao azy mety lasa izy zany fiara zany fa re dia asa rery lay kely fa raha ny nambaran'ireo zandary aloha dia hoe mbola sy tonga any an-taninarivo izy ireo ary tsy hita maty tsy hita velona eny fa na le fiara za tsy hita hoe atsy na roa fa raha ianao zao ahoana ny hevitra ao ka za matahotra hoe so mba nanao loza teny le fiara ka latsaka nanaty ady goavana any ohatra koto na asa iza ny mahalala na any anaty ranony ny hafa rany ka tsy hita lohatra eto zany ve nolazainao tamin'ireo zandary ve nefa aloha zany hevitra ao zany ka rehefa nanontany ahy izy ireo dia ahoana hoy izy ireo rikaiky nisotsotra fotsiny izy hoe misy saina ny zany teniko zany hoy izy saingy mbola mila olona maromaro zay mipetraka ety no antaninako ka azo ny antokary ve fa dia to eto ny mety nisehony zany raha mila olona ety izy to hoe mbola niantsony ray aman-dreny noho izy ireo raha mifanadiadiana natao saingy rehefa tokony nandalo teto dia tsy nitsony fa noho n'izy mivady ireo zany mba manambara amin'ireo ray aman-dreny zay toerana misy azy rehefa mandeha voyage tahaka an'izay ka nanomboka teo dia tsy retsony izy ireo ary na ny fondahany aza maty daholo onyko ary teo no antony
na mpiay ihany zandary avao tsiroro mandito hoe tetoeto le loza raha loza tokoa loha noho niseho e. Laly zany ndrikaiky. Eno a tena mandifotra. Fa zay aloha fa avela ho andeha aloha e. Mbola betsaka koa ny zavatra ataoko. Misaotra fa voko mangazy maraina rikaika. Ohatra tsy any endro kafe kely akory ve aloha rahatany a. Efa vita neny kafe. Aleo zokony ao ariana rery kiaka raha leva fa misaotra. Eny ary de omendalany se raha izany to. Ohatra fa iny ty tsy mampahita tory anao ry lala. Matory ianao raha tory. Ka za koa azy zany ohatrany tsy mahita torika. Enjehanina natao sady nga. Mba moramora ty vavanao a. Enjehanina natao ahoana? Kita fizanoko. Ny zavatra nambarany kiaka raha leva fotsiny mahalasa saina. Fa inona nambarany taminao ka? Ka hoe nisy zandary ray fiara hono nanao fanadihadiana taminy. Ary mbola mikasa anao an'izany amin'izay olona rehetra mipetraka na mbola ety amin'ny lalam-pirenena voalohany ty. Zany hoe hatrio imeritsy atosika ka hatrany arivon'ny mamy zany satria teo eo ny tsy azo antsony ireo olona ireo. Za iary ny anao rahatany. Hitanao zany. Tsy adala akory ny zandary. Ary de ho raisi-potsiny eo ianao. Mangina aloha ianao e. Raha za aloha tsy atahotra an'izay fanadihadiana taony e. Dia ianao no atao oloko. Ary fa maninona koa nefa ianao raha nandeha anikeo e. Tsy hitako indray izay fiovankevitra tampoka teo nefa hoe voavy any amin'izay naleako a dia anatitra anao. So dia efa manomboka very saina sady ary tianao ty rahatany a. Motsy ianao ihany ny teny hoe aleo raha pitsy maraina be izay mianaka ny andeha. Amin'izay tsy misy mahita hoe ianao. Tokoa moa ka nanao ahoana zaza io. Tomba matory ihany zato isika. Asa ngamba ny zaratra fotsiny izy na hoe nalahelo indreniny aloha fa tamin'ny atoandro izy tsy rehetra nampanginina sady tsy nety nisotro ronono. Io arivo io zao vao nangina rehefa somary noroko tamin'ny menaka amin'ny vatany. Zaza tena natahotra mafy hoe sao dia nisy naratra ihany ty izy. Eny raha nahitako azy aloha dia tsy naninona. Nipitika ny alan'ny fiara mantsy izy ary niantona teo amin'ny hazo kely ray le seza natokana nisy azy tao ka tsy naninona. Ireo raisareniny kosa samy tery sy navoriporotry ny fiara tao. Le rangano ohatrany tery ny familiana sy ny latsahan'ny fitaratra ka vakivaky sy ny endaka taolo ny volony sy ny hodi-dohany. Andray rahatany. Dia vitanao ny nanatrika sy nijery an'izany. Ankoatr'izay mbola nalefanao ikodiany anaty rano tany koa ny fatin'izy ireo. Ianao koa dia tsy azo ilasan'ny zavatra mihitsy. Milasa ny zava-nisy fotsiny anie ahy e. Ary tadio fa noho ny hoavitsika ny nanaovako an'izany. Fa avadiko aloha ny tafary lala. Iza ny nataonao anaran'io zaza io? Asa tsy mbola hitako hatreto. Ianao ty ve mitapy mihitsy e. Zany avy ka tsy hita hoforonina. Raha sanatria misy mahita ka manontany zany zao dia tsy hainao akory izay anaran-janakao. Ka tsy zanako rahatany a. Otry mampitandrina anao ary lala. Ianao no te-haka an'io fa raha za efa nanaraka an'ireo ray aman-dreniny tany io. Ka izy ary ny atao anarany e. Za tsy hanoro an'izay ny saingo fa sao dia tsy taditinao akory raha misy manontany ianaoko. Aleo ianao mihitsy mamorona an'izay anarana salorany ihany. Tsy zany zao manahira-tsaina fa izay fomba iresahako amin'ny dada sy mama. Maninona nefa raha miaraka mandeha makany mihitsy aloha tsika e. Ka raha izay no manahirana ny sainao tsy maninona e. Sady rehefa tena nandinika dia ohatra ny tsy haresy lahatra n'ireo ray aman-dreninao akory ianaoko. Dia miaraka izany tsika raha-pitsiko. Mangina aloha ianao fa ohatra ny misy olona izany vovoazan'ny elika izany. Eny tokoa. Sady tena mivovo mafy eny ezany elika izany rahatany e. Tsy fanao firy zao. Mangina aloha aleo tsy komovoka eto am-baravarakely eto. Tsy veloha ijiro aingana ianao. Ka taitra ny eo izany io vao maizina e. Raha sanatria mitomany io tsy oloza raha pitsongo-ty izany mivelana eo izany. Atako mery aloha tsy hitaratra amin'ny varavarakely e. Zay efa nitako manko. Ary aleo anakaraniko eto aloha. Tsy misy ninina ry lala. Reto alekireto fotsiny vovo be tsy fantatra hoe ahoana izany. Sady mazava be koa ny ivelany ihany fa dia volana be ny androko. Jerenao anefa manoloana ny valanomby anie reto alekireto ny zalany hoe misy olona izany manoloana azy ireo e. Nefa raha jereko eto tsy misy mihitsy.
Ary sao dia mpamosavana sanatria olona anatsikaritra nanipazana ho an'ilay vola tamin'izao kosa ry tany. Manenina ianao hoe le vola sy efa tsy ohatrony fa efa nalefiko lalina any anaty taniko. Ohatra io ary fa atao mifitsaka tsy nahateny reto alika ary lala sady ny voritrambo izy aloha lahy. Nefa be tsisy olona hitanao. Efa ho eto tampoka le vao sady mitomany mafy be raha tany a. Nefa ny tena natory be izy io e. Azo azy fa ataony nanofy ratsy izany. Ampandina aloha lala fa ohatra misy olona izany tazako mihoatihota amin'ny varavarantsika izany a. Ohatra ratsy eo aneny na foniny. Ka tsy mety manginana izy. Po zavatra ny vavany ry lala. Raha izany mampangina an'io dia tiandraiko eo io. Mampitandrina anao aho izay. Sadakaloko ny haiko mihitsy raha izay io. Andray ra-dany tsy valahary loatra ianao. Ianao mihitsy mahavaly. Ianao amin'io nefa ray mitetaka. Ampangino ahy io. Ka tena miapatrapatra mitomanina izy ra-dany e. Sady mivandravandra be izany ny masina. Ohatrany hoe misy mampatahotra azy. Lala. Io ary ny ianao. Ino? Misy manokatra ny varavarambe fidirana. Nefa ny tsy misy olona tazako akory aveto e. Fanaleo faingana fonjeko amafisina ny dia io ka. Falosiny izany lasainao zavatra tany a. Sao dia efa manomboka tsy mahita koary ty masonao. Trano misy manokatra io ve dia tsy tazanao avy eo hoe iza mamoazy avy ivelany io. Tena misy teritery lala. Aleo andiko mafy mihitsy aloha ka. Tena misy fity mamafy ary lala. Avy eo ary hitako rery ty. Fangana eo e. Dia ty zazy ty zany atao aizaka. Avelao eo e. Naty tofondana tsy hitomany aloha. Antray zany ara-tsy mpanahany io rangaty. Avelao hitomany be ao rehefa tsy angina fa misy misitona ny varavarana. Ka mikisana ianao andraisako an'ity tadidiny ty. Ao. Mafa matanjaka be an'izy izany e. Ao. Ohatra ny olona roa tahaka atsika ny mamoasy sokatra. Izay fa tsisy nanohatra tsony. Fa inona ary izany e. Dia iza ny manadalantsika sy ianao eo. Aleo hoe arangaraniko eto amin'ny lavaka lakile eto. Ohatry. Fa inona ny hitanao ra-dany tsy miteny ianao a. Toa mivalo harika fotsiny io. Misy mason'olona mifanandriva amin'ny fijeriko eo ry lala. Maso? Sady velona be ny lalan-dranomasiny. Menamena be amin'ny fitirika. Mitsonika rano feno raha be izany. Loza ry lala. Ino io? Efa mivadika ondana ianao ka. Eo ianao fa andeha hamonjy ny zanako a. Fa inona ary io e. Sady toa mifandrafandra be izy izany. Fa fofona inona kosa nieniko avy any ivelany an'izany e. Mahay mampiasala ny fofobatiny lona tanaty rano. Ra-dany a. Avy faingana ianao fa miditra ny sabe hafahafa izany ty zazy ty marina e. Salama mihitsy izy ty fa ohatry mifanitony izany. Raha mihitsy reny tomantsony. Kay marary aby izy. Tena misy tery izao ry lalaka. Matotoa an'izy mivady ireo ary tonga hakanjanany. Aza dia miteniteny foana re ra-dany a. Gasy ireo ty zazy tiako. Andao aterina any amin'ny any io rapitso ry lalaka. Io ny tadiaviny fa tsy ny volany. Adala ve ianao e. Adala hoany. Raha mbola velona eto dia aleoko migara toy izay ambony zaza tsy mana-tia. Ka ny hainao izany tsy atahoranao faty. Vehivavy adala. Ary misy olona mitsaka maraina ane izany tazako miampita loza iro izany. Dia izy amin'ity andro vao maneno saoana. Sady mitondra fanala-kely zareo izany a. Tena olona mifanao aloha sy arina izy izany raha ny fahatazanako azy. Dia andeha ho aiza nefa ka. Olona andeha hamonjy tsena maray mienimerika atosika. Angamba tokoa. Aleo aloha jerena tsara sao olon-dratsy avy nanao ala-botry maraina taniko to. Zako moa tsy nahita tory tamin'ireto alikan'izy mivady ery ambony andrefana ivovona aritrako. Natahotra zao olona angala brika ka naleko mailo. Ohatry fa olona roa mitondra zazakely ane izy izany.
tomany mafy le zaza mandroko de izy anefa sa hitory sy ralisa de hivarotranana izy tokoa angamba aleo hoendrasana aloha de hita eo tsara e mba hampangino ry lala io zaza io fa manaitra ny manodidina raha misy mahita amin'izao tsika dia sy azo atsika ka ataoko ahoana ary ny hampangina azy tsy salama mihitsy ngamba ty zazy ty ry danika ivelany izay nitomany izay ary ny atahorako aza dia misy marary azy any anatiny any kinona moa ny rarahiko an'izany enao ihany nahatonga an'izaoko zao rangah lasa be problème be fotsiny ary maninona moa raha valan-drano faty any iny tsy te ahita zava-doza ary lala izay ataon'ny ray aman-drenina koa mbola tsy hay hoe ahoana azafady kosa ra-tany tsy hamono zaza tsy manantsiny izany averiko aminao foana izany aleoko migadra toy izay hamono an'ity zazy ity mahaiza zany mandresy lahatra an'ireo ray aman-dreninao fa za ndray tsy andany andro ana zavabe any zareo an'izay zava-misy taty mbola mainka andany mazavatra rehetra raha zay izany foana aza matahotra ianao fa haiko miresaka amin'izareo sainga veriko ihany ry lala fa tsy azo lazaina amin'izy ireo sy le vola be nafentsika za tsy sasaka amin'ireo ray aman-dreninao zany dray izany fitiavan-tenanao ra-dany dia raha sanatria izany ka henony ihany hoe nisy vola resaka osy be ny very niaraka tamin'ity zazy ity dia tsy ho fantany ve hoe tsika no nahita azy mazafy zany tsika fa tsy zareo no nahita azy ka tsy misy idirany lazaina hoe zaza nitanay tao ka no tsy fanananay zaza dia nalainay ty zazy tika ka aoka hoe tsy ambaratelo ra-dany maninona ampidirinao ray tsy kombakomba aminao daholo izany ny olona indrindra fa mifianakaviako ka avy amiko angany anton'izany ka motsy ny fitiavanao hitaizan'io zazy io ihany raha zany eo tsy nahaka an'io akory ay ary nanenenako aza nilaza ny fisin'io zazy io raha sainiko hoe ho tezainao mangina aloha ianao fa mandalo eto ambadika ny tranony tiakira leva ngetike so sanatria ka henonao izay lazaintsika ko raha tsy matory maty izy ko tsy andrean'izany feonjaza mitomany ankony izany aleo tsy andalo eo fa miodidina anaraka borona lalala fa fatany fa atsika ny nandalo teo tsy miraisi-potsiny eto tsika ka mbola maizina ny ihany zao ra-dany aleo mitsapatsapa anaty maizina toy izay tsapatsapahy marina raha matotia fa ingany ianao eto alohako dia eo mivivy angana ote fa totsy heniko tsony le zaza ny tomany teo lasa izary marina sady to tsy tazako tampoka teo ry zareko sa lasa nanaramorona raha olona veto tanany reny tsy mahay tsy nandalo teto tokotaniko fa tena mety olon-drasy avy nanao ala-boky tany mihitsy ka na tahotra ny hitako ko aleo verina tory fa so tsy tafafo maraina eo ka mbola be koa ny aza miandry tsara kely iny zay efa ho avy eo ndray lamaloha iny ny baika rehetra za rery zany no ao an-trano zany hoe afaka misaina tsara n'izay atao aloha ela zany raha tany hatreto so aloha fa tonga dia azon'ireo ray aman-dreny lalatsaina ny faniriana iazo zaza ka nanaovanay an'izao zavatra izao eny fa na tena tahotra ihany azary zareo izy ireo koa moa mitokatoka-monina ka tsy dia misy mahatsikaritra ny fahatongavany lala sy ny zasy iny afaka 4 na 5 volana vao mivoaka ny tranao reo ary azo antoka tsara fa zanakay io zasy io amin'izay ny aty an-tanàna indray aiko ny mamaly ny fanontaniana izay apetraky ny olona efa natsidika any aloha fa toa manananaka lala vadiko ny fiatrehana izay mety mpanao fanadihadiana zao ny olanako mila manana baika tsara sy voahomana amin'izay avaly ohatra misy fiara-mijanona eo atokotany kiakiralefy zany fiaraniza koa ary io mino fa tsy fiarany zandary io ka reny mantsy tonga dia fantatrako ary aleo modiviliana dia hita eo izay atao so ihany koa aloha fa efa niomana tamin'ny fitafetina manaratona mivarotra na dia avy any mery tsy atosika aza nanatitra azy mianaka amin'izay tsy fantatra hoe avitaiza ako tsy teny amikako mihitsy hoe vo androany nateriko lala ataoko hoe efa omaly izy ny lasa
ary aleo amin'izay amboarina ny fihetsika. Odirikako aty ihany ve anao zay ohatra manao anara-tany ary avaiza izy zany. Zany verikako anontaniana andeha hitady vola ary atoandro se zany androany vo nivoaka ny trano nga hita lasa nakarivotra kely any amin'ny ray aman-dreniny anomaly raha matoa dia saika tsy nisy nanaitra maraina tao ako. Ankivary ka mandrosoary sady zako manambahiny ka mba mivililo na dia miarahaba fotsiny asako to. Zany ve aleo angamba andalo anaty trarahaba tokoa aloha. Mandrosoary ary sady vahiny tsako maraindray. Manahoana tompoko? Na za koa aza nery se mba gaga fa vo tonga mihitsy izy io na za sika tsy tratra ny tetiko to. Mademoiselle Tiary tompoko, tsy hoe avany ana olo-patany fa mba mandalo dia miviliko. Saika nanontany azy fotsiny ihany noho izy mipetraka manamorona ty lalam-pirenena voalohany ty. Ka fanontaniana tahaka ny ahoana no ilanao valy ny mademoiselle Tiary? Tsy zany ry sera-dany fa fianakaviany le olona telo mianaka tsy hita popoky izy io nandalo ametraka fanontaniana amiko onyky to. Eka Zany hoe tsy teto amin'ny any nandalovako fa izay toerana rehetra mihitsy ka misy olona manamorona ty lalam-pireneny ty. Fa mbola tsy nandrinesana vaovao mihitsy zany mahakasika an'ireo havanao? Mbola tompoko, zany hoe raha vaviko zany le vehivavy ary tsy zarery nanao zao fikarohana zao fa marobe izay fianakaviana no mikaroka azy manampy andreo mpitandro filaminana avy ao Tsirony Mandidy. Tena mampalahelo tokoa zany mademoiselle Tiary fa raha amiko aloha dia tena tsy tandrotandroko mihitsy zany. Maro be koa ireo fiara-madinika na vaventy eny nareo mpitatitr'olona mandalo eto ka sarotra mahatsikaritra hoe mijanona taiza na sanatrehitra tranoloza taizako. Nefa raha tetỳ amin'ny Mandridina dia mety hitanay ihany raha ny tena zava-misy dia tsy hay izay tena nahazo azy ireo izy mianaka. Ny fanahinay fotsiny dia hoe mety nisy nanafika izy ireo. Nisy nanafika hoe fanga nitondra vola ohatra ka? Eny tompoko, sady vola kely fa tena vola be tamin'ny sakosy mihitsy. Ohatra ay vary reo sandary zay nanao fanadihadiana tamiko teto nefa tsy milaza an'izany mpikala kely izay fianakaviana mahalala an'izany ary vao aingana nampilaza tamin'ireo sandary fa nitondra vola izy ireo. Tamin'ny voalohany nisain'izy ireo fa hoe lozam-piarakidiana sahala amin'izany no niseho fa rehefa fantany fa nitondra vola ireo dia nisokajiany fa nisy nanafika ary zareo ary nafenina trano fiara noentiny. Mahagaga zany mademoiselle ary mahavariana nitondrany vola be tanaty fiara tahaka izany nefa ny andro alina sady manginako. Fiara fitateram-bahoaka feno olona be azany mademoiselle misy manafika raha vatany misy mahalala hoe nitondra vola be ny olona tao anatiny ary isan'ny tena nalaza tamin'izany ty lalam-pirenena voalohany ty ka hoy aho hoe dia tsy mailo mihitsy ve. Iny andro iny moa andro alahady ka tsy nisy fotoana hiverenana intsony izy ireo akana na andefasana amin'ny vola amin'ny fotoana manaraka zany hoe mpandrara varotromby hovadiny zokio akoatra ny asa mampitsara azy dia sendra namanga ray aman-dreny tany Tsirony Mandidy izy ireo no nanararoatra nitondra ireo vola ireo saika hoe apetraka any amin'ny banky. Ka ataoko misy banky any Tsirony Mandidy raha tsy diso ako afaka nanaovana an'izany koa. Enjana ny ty resaka tsy fandriam-pahalemana an-dalana ty mademoiselle. Eny tena irahantsika miaiky aloha izay saingy arak'izay nilazaiko taminao izay hoe andro alahady ka tsy nisy banky nisokatra nefa zareo tena maika heverina amin'io andro ihany. Nefa toy izany aloha ny fikarohana mademoiselle raha misy azonay ambara dia mampita aminao ihany izay. Raha tsy madiso ianao koa izany mipetraka sy monina ety amin'ny manodidina ety. Rokatra mivoatra kely ambony rokatra izy no mipetraka raha matoa kely mpanjony sy mpivarotra trondram-bolon-dalana ety izy mivady ary matetika eny amoron'arabe sy eny amoron-drano no atokony androm-pianany to. Nefa koa mba makamaka aina kely any an-trano koa rehefa lahatika.
Zany hoe tsy misy ambara firy raha mahakasika an'izany. Eny ary fa misaotra betsaka anareo mianaka e. Mandalondaly ihany rehefa manao fikarohana. Eny rery kalakely a dia maherezatrany mitady. Zany alina zany. Za koa ty tsy mahita tory mihitsy fa mivadibadika eto fotsiny ko. Zany marina le hoe alika ny tsy pasatolana. Mba hita taiza moa ty miondana vola be tsy toko tsy foroany. Mahantra mitery alika tojo arembe meo papana. Zay zany vao tanteraka ny nofinofiko rehetra. Ary tsy ho ela fa manisa fotoana fotsiny ampilamindamy manotoetra raha dia miaka-danja ny fiainana. Ary ho gaga ny rehetra fa ho tafita ihany raha tany sy lala valala voatango. Nefa raha tena nandinika tokony tsy hijanona eto izay no tena hipetraka fa mila miakatra renivohitra na any amin'ny faritra Antananarivo any. Hividy tany dia hanangana trano goavana. Ary maninona moa raha mba mividy fiara fitaterana ampitoy an'ity lalam-pirenena voalohany ity e. Ingandriana raha tany arak'izany. Ny olana zao ty zazana velany maty tiako. Atao ahoana ny hanasaraka azy amin'ny lala. Ny fasarahana atao inona koa moa e. Saiko ny filama raha mbola eo nefa io hoe arena be an'iraisa ireny ny olom-pana. Ary tsy vitan'izany fa isan'ny tompon'antoka tamin'ny fanjavona ny fatin'izy ireo ty solon-draisa ireny. Mbola afaka roapolo taona izany. Soa eo ihany ve ny anodonana ny lohany ratr'izay e. Sady azo afenany ny zava-misy e. Ohatra zay indray le trangansiao indray alina ry. Vovo be tsy mijanona indray ny alika. Dia ihana zavatra tahaka n'indray aka maharina tsy mivarahotsana ny vatako izany. Ny reny zanako tompoko. Avy ireny ny zanako. Misy feo anjazavavy mitomany anie izany. Ary tena mitoloko ao ambaravarana eo izany. Avy ireny ny zanaka ilay tsy valaty. Zanako. Oy, fa izany mibidika ao atsofoko ao izany e. Izany ho ah. Tsy mba mampahonena anao ve no mahita ny ireny mitoloko malahelo an-janany io e. Avy ireny ho any ny zenaraina taminy. Ia, manofy ahy e. Manofy ahy. Ary tsy misy olona miresaka amiko izany. Saiko ny mamorona e. Ia, tsy misy aho e. Tsy misy angatra, tsy misy matoto izany fa mamorona ny saiko. Ny zanako re tompoko. Mangataka aminao mba avy ireny ny zanako. Ny zanako. Fa tena misy rivotra mifofofo be izany e. Fa inona koa ty matory eto akaiko ty e. Olona mibotsina be sady lohan'ny rano ny vatany. Vehivavy anie izany e. Vehivavy lava folo be sady mangana mibotsiny rano daholo ny vatany. Fa ahoana ny tonga tampoka teo e. Ny zanako. Ny zanako. Andriamanitra. Tokatra ny vavany. Ka jerera mivoaka ohatra kely daholo e ny masokodiny. Ary ino izany voasapako malemilemy be izany. Tolohan'olona. Ary inona reto manaraka ny tanako reto. Manofy ahy e. Volo ava be miaraka amin'ny oditoany. Aleo miala tato ka andeha hivoaka ny ivelany ihany fa misy matoto ato. Misy avelo ato an-tranoko e. Maty aho. Oy, maisombe aty atokotany. Sy ahitany finjomintso marina. Ary ino izany voakasiko izany e. Misy olona mijoro izany anefa.
manoloanay faty tandindina manalokaloka izany eo alohako eo fa izy io oay fa to misy lehilahy ranjanana be io manatika io sia alonareo amiko ary to raparapa daholo anie izany vatana izany reo fa mibotsaka ny masiny sady miendaka ny totoany le faty voaloza-pifamoivozana ve izy ve reto miseho amiko reto zany any namona anareo sia ka re tompoko vonjeo rehefa manendrika le faty roa marina sady faty efa mibotsina be maimbo be tsy azo iainana tiakra leva fonjeo hoe voare tompoko voa efa misy manenjika misy matoto ao an-tranoko ao oritiaka tena tsy misy olona ato fa lasa izako ary lehilahy antoky eniny akory ny antsoantsiko sady fahoana maizina be hafahafa be zany ny anyle to misy rahoana mainto mitakovana manarina ny lanitra marina tsy manofy ara zao tena soteresy tory ary aly teo ampandriny iny dia mbola miaina anaty nofy hatramin'izao maty ary lala aiza renao nahoana nyzany mizaka rery an'izao aty lala mantra matahotra sia ary misy fiara-mandalo any iny amin'ny arabe iny zany sady to fiara kely izany aleo misy sakanako iny fa lasy zao ka misy lolo manenjika ka aleo mila vonjy amin'iny aloha ary mandeha mafy an'iny zany sady to mivilivily be oay marina na tsy enjy ny jiro mazava be masiko oay lasa izy teo tena niala izy teo dia nikotiany akaty lalilany aleo etazany eto oay io fa nitarabika ery ambany ary io akatanteraka mihitsy vonjeo re tompoko ny zanako raha misea vonjeo ny zanako tena io mirasorasa mivaravarany io le raha matoa ary le ranga io tereny familiny io aleo loha jereny reto olona reto ka ohatray marina tena matsitsatsa zany le rangany tondra fiara le raha matondra io mbola miaina io ary inona hoe lasainy zany ny zanako re tompoko vonjeo vonjeo ny zanako fa maty ato zanany hoe fa ahoana zao vonjeo ny zanako ary sote mba zaho aza ny zavan'seho tamin'indray alina iny dia no za ihany ve zany nafaty an'reto olona reto aka efa olona maty nitako teto ary za velively ny nanaka anazy reo fa izako lehilahy midina avy any ambony any iny sato mijery atyany zany iny fanidina vonjeo re tompoko vonjeo ampio ahy
ampioary amonjy an'reto olona reto fa tratraloza teo reto ohatra fa ataony lalovany fotsiny afa to tsy hitany akory any izy raha teo koa azako endrika indriko fotsiny hoe tovolaranjanana sady vaventy ty izy ary ty ataony toany jery zay tao anaty fiara iny fanotodika ty amiko nefa tsy tazako akory ny endriny fa aizina be ary to manatona ohatra mihitsy any eny jereny nandalo fotsiny ke oy tony zavatra nalainy any eny miantona tamin'ny hazo teo ininy tena sasakely marina de iny ve le zazy tena izy mihitsy iny io fa fierina teo amin'le fiara ary zaty jerijerena ao anaty fiara to nisy sakosy nalainy iny sokafany ary lasa izy niakatra tany amin'le zazakely ary de to napetra n'ray le zaza fa to lasa nifoka izy fa izy iny de sanaty za ihany ve initako iny fa inona ny anton'izao malatsy tena nahita ny tsy fahita marina fa manofy zay Ratania Ratania aiza ny olona oay loza marina tena nanofy ratsy be Ratania sofanofy ary iza koa ary zany mandona ny varafaranao zany aiza ny olona to tena hikiaky raha lery zany tiany ve anao Ratania ahoany zay kiaky raha leva tena restorenenao zany zaika tsy nahatsiary ny andro maraina mahitsiny tena resy mihitsika reratreraka ary kiaka fa ahoanany ianao zay ka enao rery angano ato fa nakaizy lala vadinao nga hita araka reny fanambarako taminao reny de nalefany amin'ny raisy reniny ihany nakarivotrako toejazaka nilany reniny mahafinaritra zany ko fa ina aloha ny tena atondihanao ry kiaky raha leva misy vaovao nga ia tena misy risia afaka mandrosotrany velo sa ety no iresaka tsika ohatra aza tsiny re ka mantsika soary ianao palipalitra be ranotrano anie zany maso ny kiaky raha leva zany inona ary ny tiany jerena tena mangina reny le kely zany ko satra aloha ry kiaka sady raha matoa iny koa ve raha tsy ho teraka iverina ty indray mailo mantsy zay fa sarotra ihany izy vao nahazaza ka so mila fanaraha maso fialatsasatra ko tena mariny zany fa sarosia entiko mahakasika le fanjavonan'le telo mianaka ho agy niverina tao indray le kiala vavikely atsona hoe tiarika nanana hiatateraka izy fa teto amitsika teto ny tena sendra fanafiana ry zareo le hoavany moa zany ny olana nefa de nanao fikaroana ny araka tamin'izay ary mbola hito zany fa tsy nahita mahitsiny zany very ka hoa ka inona ho ny natondihanao aty amiko ary ka tsy zany fa nindrana tsika mianaka ry zareo hoe omeny vola hony raha mahitana de fatin'le fiara azako to ohatra fa nga tsy manampy azy reo ny sandarika ka raha araky ny filazany teo hoe tsy nono ny sandary fa de ty le fanafiana noho ny se fa mety tany akaiky ny mamitany hony kito na mbola tany amin'ny sapana amin'ny malala londo aza de andro zareo no nanao fikaroana fa ny fianakaviana kosa zany resy lahatra fa
de tika mba nangavy atsika izy reoko to za aloha tena marina raha mba afaka am'izany ohatray ny asako azy zao tena mbola betsakako nefa na izany aza na tsipidrany aloha ny teny zay aloha va nandalina plaza fotsiny anytse ahy de mandra-piona aloha se ny arikaika de mazotoanareo mikaroka fa tena sahirana ka tsy afaka manampy anareoko ndrery ze de mirary soratany a mandra-piona zato izy fa afesy zany misy fandraisany amin'ny nofoko alina raha izany de sanatria ve nisy nanafika tokoa reo mpivady sy ny zanan'ireo sy loza mpiarako ditsotra zany fa nisy fandrika de iza navita azy arika za ve nahita zareo rehefa voafandrika izy ireo ka tonga lonaka ny vola sy ny zaza raha araka ny zava-nisy mantsy de le fiara mbola teo tsy niovaraky ny nahitako azy rehefa niverina nakan'le zaza zay sy lala le zaza koa tsy teo amin'ny toeran'intsony fa namitsaka rehefa navelako lavidavitra teo amin'le fiara rehefa lasa zany a nanatitra n'le zazakely de tonga teo reo olona namandrika azy ireo ary rehefa nizava ny fiara de tsy nahita ny zaza sy ny sakosy feno vola de iza nefa nao ambadika zany ka iza koa nefa moa mahita raha reto fianakaviany reto ihany matoa ny sandary ny reseny lahatra fa tsy teo ny tokony niseo ny loza fa tany amin'ny toeran-kafe tena mistery zao zavatra zao ka tsy misy olona ina fa tsy ty raha vavy mitady azy ety mihitsy ka agangambo zareo raha tsy nahita ny fiara teo amin'ny toeran'ny anjerany ary tsy hita hoe nakaizana nahavo aza ny fandrika nataony ka nefa fandrika ahoana ka moa tsy tokony teo amin'ny manodidina teo ihany ve ny olona namandrika azy ny andro raha zay tokoa ahoana ny zo hitako nefa ka za raha teo koa tsy nanalavitra ny lalam-pirenena fa tao ambanibanina ny loana ny rano nandehako tsaroko tsara fa nandeha natrondro aho fa mainaketana le izy nitoizako tamin'ny fitondrana azy tamin'ny indrindra ny rafarafa avy any le fiara raha nifatratra teo amoron'atsana nanakaiky ny rano nisy aho inona marina reny tena zavan'seho zava re tsy avetrany tena nantiny zany zay namandrika azy ireo fa ny andro mangingina vao nijerika anjo zany nahita azy voalohany tsy azoko fa ahoana zao ry lala maninona ty ianao zao ngany ny fanarahantsika sy azo atezitra aloha ianao raha tany izay indrindra ny andrasako andrariva vao hiditry ny trano fa ahoany fa misy inona efa hoe aza migoropaka aloha ianao hoe hafahafa nyfandehan-draharaha ka tonga ty ampandraisam-pita vaovao anao ny zeniko tamin'ny heritsa tosika fa vaovao ahoana ry lala ka araka nyresaka henoko sy tantarain'ny olona ny ara-tany de nisy nanafika ho ndre olona hitanao tratrano loza-piarako ditetsy bekady maninona zay ny malaza any ary tsy teo amin'ny toerana io na elo fa nahavoazan'izy ireo fa mbola tsy tafiditra korany arivombamo otry ka inona mahagaganao amin'izany ary nakaiza le zazakely efa hoe najanoko any andromamy aloko ary ny fiainana mihitsy aza voalaza mantsy fa mbola velona ho ny zazy io araka ny resaka mandeha ary re olona nahitany zaza ny nakany vola iza ny teny anao an'izany de resaka avy ao amin'ny zandary ve ony sa onon'olona fotsiny ka io ny le lazaiko anao hoe mistery ny zandary tsy malala an'izany mihitsy olona miezaka mamafy an'izany resaka izany etsero miampiny hoe manan-karena zay nahitan'izay vola zay sy ny sisa resaka mimpanasa lamba very lala no andehananao manaty toza ty ka tsy mahandra ny saiko raha dany mariny sady tsy vitan'izay fa malofo ratsy be ahatra n'izay nandehanako nandao anao zay efa hoe aza miahiahy ianao fa alamiko ny aty na zany aza nefa misy azo tiniana ihany zay nylazainao zay tonga teto mihitsy mantsy kiakaralevana namafy an'izany ary reo fianakaviany mihitsy ny manakarama olona hitady ny fatin'le fiara ka ahoana fiahiahinao amin'izany ary sarotrinona nefa mety zay no mitombona hoe ahoana ka idio aloha io trano io de ndo hiresaka tsara tsika ary zao vo maraimbe de miala eto ianao ateriko ry amin'ny arabe ry mandray fiara tsy azo atao fantatr'olona ny firenanao taty
Ndreo mantsy isy tatotra any amin'ny fianakaviana izy mivady maty ka tsika nipetrahan'ny aya voalohany eny fa na dia ny fianakaviana ihany aza anao ambadika izao trano izao ka tsy azoko ny tianao ambara raha tany a ka andao aloha iresaka mandrina mihitsy. ka ahoana ary kaika nanahoana ny tsongodiana ataonao entana maty mizely a mafava be le akaka tsy hitako izay ataoko to dia ahoana nefa mifahitanao azy mitombina ve reny ahany lazainao tamiko ireny raha ny zava-nisy aloha dia tsy nisy afa-tsy izy ihany ny tokony ahita ny fiaralatsaka tao abekady raha vao nanao ny sakana rehetra ako to saingy ny tena mahagaga dia fiara tsy hita izay nanjavonany ary sao dia mba tsy vitanao akory ary misy anam-panaovokanao sao dia lainga fotsiny izay nambaranao tamiko tena vita mihitsy mademoiselle a ary masoko zao no natazana fiara latsaka raha vao nanitsaka ny fandrika nampiasaiko ary teo amin'ilay fiolanana nasainao nametrahako azy mihitsy azako to ka ahoana ary ny tsy misy fiara akory tao rehefa nijery tao ianao raha ny marina dia mety natosiko le tovolahy tany anaty rano le fiarany mademoiselle rehefa azo ny zay ny alainy ary mitiovo ny zavatra rehetra mba tsy isainana fa nisy loza-piarako dimy feo teo a fa ahoana nefa aloha ny taraiky be ianao moa tsy avy tonga dia nanantona azy ianao vao nianjera ny fiara tsy haiko ane hoe nahoana ny oraro tao aorianan'io vao nanantona teo ianao tsy zany ane mifanarahana ary kaky mademoiselle moramora ianao fa tena mila mailo ary zay le efa napetrako taminao saingy tsy nisy nanam-po hoe tonga alohako tao itovolahy io izy ny mbola davela tamin'ity lalam-pirenena voalohany ity rehefa nangina tsy nisy fiara tsony nandalo tetiko to iza mono nanam-po tsy vitan'izany fotsiny izy io ry kaky mila manao zay farahery ianao hitetavana an'izay volo izay raha tsy izany dia tsy maintsy hanadio ny zavatra rehetra ka tsy maintsy ho voasokajy ho fako ao anatin'izany koa ianao karery matomizely a efa manao se tratrako fa aza manahy ianao ary ho anome fotoananao aho fa tsy maintsy amin'ity herinandro ity farany sisa dia ho hitako ihany marina izay mihitsy fa raha tsy izany dia isan'ny ho fongorona miaraka amin'io tovolahy io ianao fa mahalala ny tsy ambarateny indray tompoko aza manahy ianao fa ataoko izay rehetra vitako saingy mba homeo azy anjarako efa nampanantenana tamiko fa mila vola azoko to ohatra fa ianao ve adala ary kaky zavatra tsy nisy pirofo fa navita mission ianao ko anjaranao inona raha teo ampelantananao ny vola dia ekeko hoe diso raha ohatra ka hoe tsy manome anao izay anjaranao saingy amin'izao ary aiza izay asa vitanao ka tsy tafiditra anatin'ny fanarahana ane izany mademoiselle manao zay variana ny fiarany anaty antsana fotsiny nasainao nataoko dia vitako fa avy eo nefa naka ny vola tao anaty fiara ianao dia aiza izao le vola ny fiara lazainao fa mivarina azy hatramin'izao tsy hita hoe aiza eny mademoiselle aleo fa porifotra aminao fa nahavita ny asako a dia manantena ny anjarako avy aminao izay ny tokony ataonao izay fa lasa ary rehefa fotoana ary kaky dia fotoana dia izao raha sanatria mbola misy gendarme mandalo manao fanadihadiana eo dia aza miova ny valiteninao ndray tompoko soafa-ty ianao ary aleo amin'izay aloha manomana ny tetika rehetra fa tsy maintsy ho fantatra ny alina ihany ny tena zava-miafina konokononany retany mivady ary misy dikany io tsy fahitana ny lalavadiny io fa tsy misy an'izany ny toetra azy izany akory ary eto avao tena mino fa izy mivady misy ilay henoko vao maraimbe iny nefa nisy zazakely ny tomany dia sanatria ve tsy maty le zazy raha ny resaka nahelin'ny olona aloha dia izay ny vaovao dia sanatria va reka velonany ary nafenony aza hitako aza mahita rerasako zay vao maty eto sady raha fantatry mademoiselle Diary zany tsy
tsy ho fongana miaraka amin'izy ireny koa poa de inona ny efa nataoko sa andeha anara-maso zay ataon'le raika lahy iny tena zay mihitsy mino fa tsy maintsy naveniny eny aminy eny any le vola tamin'ny sakosy ary sao de navary le karlahy iny anaty rano be any ary le fiara sy ny razany matoman tsy hita le izy de izay no azo atao anjavona anazy fa raha izy tena ndrery tsy tena azaka-piakatra niny teo dao anatin'ny fotoana foika sady tamin'ny fotoana miverenako teo ane efa tsy nisy fiara tsotro teo e sao de sao ihany a de anainga hoanika sady efa maizimaizina ny andro ohatray ary tena mandrivotra be eny izy zany oay sady hafahafa be tsy tahaka ny mahazatra otry averika be tamiko zany ko aleo aloha akasarotra fa hokotsanyko ary ho aizandray izy zany de efa teo ambaravarana no miverina sa ny zavatra dininy de ho aiza am'izao alina be zao koa ny tikaka raha levaka andeha hijeriny briky ny ry afaratetezana aleo araha masy ataony fa tsy maintsy fantatro ny ao ambadiky ny mistera efeliny eny fa nivoaka tao ary nakasarotroka izy teo de to milanja famaky zany koa any aleo arahana avy ato arina aloha otry to misotra miakatra mihetsinana fa andeha ho aiza ary izy zany sa hoeny amiko tena hoeny iny zay vo haiko fa andeha hitsikilo azy zay ataoko kiaky raha lefa raha ny fahalalako azy mantsy de izy koa isan'ny nikiaroko an'le vola ary raha marina ny zavatra ny saininaisy lala de isan'ny nisy naniraka ty rangahy ty tsy iza koa reo naniraka azy io fa ile maty mozely atsona hoe tiary ihany matoma tsy nandalo firy teto ny zandary de misy antony ao otry fataona naramorany zato izy de ikiaroko iny tena nisy zavatra nyraisiny tao anaty rano koa inona koa iny tsy tazako mihitsy koa fa maizina beko aleo anatonana moramora de fenana atao ambadiky ty dingadingany ty aloha etiko matsy mba mahatazana azy akaiky otry fatoviany e zany alainy zany ie tena varavarana fiara iny marina zany hoe mipotiky le fiara zany nisy tafela teo amin'ny oaram-bato io ohatray ary maniny izy zany to misy olona miresaka aminy ange nefa izy mba ampitaolakana re za toko fa tavely ty ampitety otry fa inona nataonao eo ry tovavy a tratrariva be ty fa de tsy afaka ny apita teny tsony vo nilatsaka io herika matevina be io inona nefa nataonao teny sady tao eny ambony vato ampivoan-dranony ianao zany mitady anjanako re atokoko de mitady ambadika ihany koa inona tsara hoe ry ny kialakely ty fa nakaizany zanakamo tsy haiko hoe manaramolona fa sao mba hitako na de ny satiny aza ahoanary zao to mivorako zany lohako fa vehivavy ahoana koa io lava volo be io tao tsy tazako endriko zany de izy fa tahako ny volo lava ny endriny oay fa rivotra ahoana koa ary rano fofofo be zany sady tena mahery vaika ane izy zany mitondra fofona mantsina be tsy raitra iainana oay jereo koa fa miodina be zany reo rano reo tena zay manakaiky azy lasa rano mody mahery be ohatray misitona ane izy zany sy ahoany zao e no ianao ihany ny aton'izao le tsy vaniny aiza ny zanako noho iza ahoana ka neo any zanako oay fa losinona rety hitako ty e
mivadika faty mibotsina be le sasa fafitazako teo ambony vatolapo teo marina. Ay, za tony tsingefana amin'ny rano ane izy zany e. Misy aloka manalokaloka io. Io fa manatona. Soja hoe. Fona re tompoko. Ka re tompoko. Misangiditra tsy afaka tao anaty rano ato ny tombotra. Ary iny ty mitazona azy ty fa tsy afaka miala. Ohatra tanan'olona efa lobe. Sady misy lohan'olona efa simba sy potika ane io anaty rano io e. Fa inony zao e. Angadramo marina. Tena retiny mpivaditra hatramin'ny losa. Vojao e. Vojao e. Fa inona ary ty mahazo anikaka ao anaty rano? Eo miamiletika n'izy zany e. Io finjeko faingana fa tena ho faty eo io. Olikaka! Fa ino ty ataonao ty e? Maty eo ange anao e. Vojao olona kely e. Ino sotoninao avy ao anaty rano io? Vojao e. Misy misitina ary le kely e. Misy angatra misy avelon-drano misitina marina Ohatra e. Vojao ma. Tô lasa misy rano motikoavana io akaiky ny oram-bato io. Sady io tena mafy be an'izy zany e. Omeo any tanananina kely e. Lasa andrano va vojao e. Tena loza fa misy misitona marina ny kiaka zany e. Misy misitinao e. Tena samborina ny tanany ka. Ka omeo ary ny tananao e. Gananao. Izany zaza ry lala. Toa ianao ihany ty tonga vao maraimbe ty. Lozany eran-tany. Fa lozinona. Mafy le zaza. Maninona? Za iaro tsy mino ny zava-nisy alina mantsy anao dia zao izy voaporofo. Fa hoany zany ra-tany a. Marina daholo zany ny ahiatsika sy anao fa ila antitra tsy vaniny io tena tao ambadika fahafatesandreo tsy mainatsiny. Zao ry lala. Iraka fotsiny izy fa tsy tomponantoka araky ny lasainao akory. Le raha vaviny maty ny tena tomponantoka sy rangory fototsy ny hafa namandrika an'ireo olona ireo taty amin'ny lalam-pirenena voalohany. Ny anton'izany dia tsy inona fa nimbaka amin'ny vola be izay noentin'izy ireo. Nazanaty zany aza ra-tany. Io ny tena fototra. Adalam-bola loatra ka namony olona. Azafady Ramatolala. Zany e. Tahaka anareo ihany a. Ary aza mifanometsiny mihitsy aloha fa antanareo angatsika mahay mifahafatesana. Fa tefa nangatsika nitana efa tsy olona mbola velona ny tapirinana tahaka ny ianao. Asa losa nareo miady hevitra eo fa andao faingana aloha hikariko an'izay tatavinisy ireo ka araka ny nambarany dia tsy maintsy hitatsika ao anatin'ny fotoana fohy ireo razan'ireo ary dia aterina miaraka amin'ilay vola eo amin'ny lalam-pirenena voalohany. Tsy maintsy atao faingana izany. Dia za zany andeha hamongotra ny fatan'ilay zazany amin'ny fasana niditra nanafianako azy indray. Tsy maintsy atao izany ry lala. Raha tsy izany dia asy azo atsika. Ianao aza mba tsy nifaiziny tahaka anay fa zay ane teto ka ny ainay sisa ny tsy niongotra e. Tsy tehiteny zavatra betsaka ara-tany a. Tsy zakanareo raha ny zavatra niainana tany. Tantarainy izany dia mora fa efa saika lasa-dala mihitsy hatramin'ireo ray aman-dreniko nge. Adala izy anefa ka tsy misy naneranareo mivady andray any-tsianareo ane. Zao nareo zao nidiran-doza tahaka ary tsy afa-bela amin'ny atezeran'ny avelo ireo fa samy miara-misagy jikako. Tena tsy nino azy zava-nisy ary lala. Mandehana faingana ianao mamongatra ny razan'ilay zaza dia hoy eto aty izay fa zahay mianaka andeha hitady izay misy ny vaky nisy mivady ary ametraka azy ireo amin'ny toerana nasaina ametrahana azy. Io ny avany no aka azy mantsy. Dia asa tiany koa ilay vola ra-tany a. Dia ahoana nefa iny vola efa bangy iny. Tsy misy dikany amin'izay vola manapitrisany izay vola kely nalainareo tao e. Avereny fotsiny dia zay. Ary ahoana momba n'izay rahavaviny tena tsy vaniny izay e. Afa maina amin'izao fotsiny izany dia tsy vaniny iny. Iza moa mahalala n'izay mbola azo azy fa mahazo atsika aloha izao no hatrehanako. Andao faingana sa miezaka fa tsy angano ty zavatra ty fa tena loza efa miatra manaina.
nanao izay ahitana le vola fa tsy avelako ireny mpiandry lalandreny lasa mpanefo amin'izao. Za ve no miketrika nambola volany tetika dia izy ireo ny ravaka vatsoa. Tsy maintsy malala ny anarako ireny e. Raha vavoko aza nataoko sorona tamin'izao raharaha izao. Efa amin'ny firy ary izay. Oe, efa amin'ny 7 ariva. Mino aho fa tsy maintsy manana vaovao lazaina ilay antitra iny ka. Raha tsy izany dia ataoko mahafantatra tsara. Tsofa efa akaika. Tsy maintsy niafina tamin'ny tany an-trano aloha nandeha aty fa so izy atsikaritra. Dia tena miala tsiny akirazoko fa efa ampy izay fihedanana ny enandry izay a. Avenao sipa mba haka ny toerandrindray. Efa nahazo ny anjara indrindra izay ka mandriam-piadanana amin'izay. Tsy maintsy nataoko koa ireny fa so tsikaritra indray ny fiarahanay sy ritsa-fady indray miafina. Fa nazanona izany iza tena sa ihany ndry ty ary am. Hatramin'ny zaza tsy manan-tsinona le fandriany amin'ny varotsy ny fody. Raha izy roa lehibe indray izay nitadiaviko nefa atao ahoana fa hadalanko koa ny mitondra ny zanany andeha ihany nefa fahafatesana nefa niandry azy e. Saingy faly ambony ihany aty fa tsy mbola azo mivalika sasaranako. Mino fa tsara pirina sy tsara afina an'izay le vola. Araka ny fanahinana apetraka le rangahy lehibe mpanao brika eo amoron-dalana lalam-pirenena voalohany iny mantsy dia tsy misy ahina fa tsy sampivady kely mipetraka tsy lavitra eo izany. Nanenena kotsy olo-kafa ny nalaiko nanao andreny ka mba hiantitra efa manjoka iny nanankinana ny tetika rehetra. Za koa motaraka tsy nahatratra ny loza tsoa. Tsy la hiantitra indray nefa tsy sahavy hatrano dia nidina naka ny vola raha ny fitantarany. Nolazainy tamin'izany fa mbola nisy fiara maromaro mivezivezy ny teo ary tsy maintsy afaka ora roa vao nidina nikasa haka le vola tamin'ny sakosy. Saingy efa tsy nisy fiara tsony tao amin'ile misainy ny fanenjerany. Ary dia gaga izy. Nazako aza mba talanjona fa rehefa nandefa ny ahihany izy dia tsapa ihany fa tsy maintsy ireo mpivady mpivarotr'ondro na mpanarato amin'ilay rano mandeha iny nandray vola tao anaty sakosy. Rehefa nsaina fa accident tsy nisy nahita io fiara nenjera tamin'ny lalam-pirenena voalohany io dia izao lasa mitonatona ny fa tsy mahita rerany amin'izay tetika natao. Aleo andeha mafimafy fa taraika eto sady efa maizina izany andro izany. Araka ny fotoana ny fanaovako tamin'ilay rangahy lehibe mantsy dia androany tsy maintsy alalany marina amin'izay maka ny sakosy feno vola be iny. Ary nosy mitavozavoza fa sokotratra mibarazy ity. Vangany ianao rikaika malakilaky ianao. Fa misy inona raha-tany a? Nahita fambaranga ianao? Mino fa hitsy ambany itsy le vatana fiara. Sady tafiditra anaty aram-bato izy izany ka tsy zaka ny rano. Faingany ianao e. Ka andao ary ohatra ary tena kinga tokoa ny mason'ilay kely izany a. Efa nandalo tety any fa tena tsy nahatazana azy io. Ary tsy lavitra teto ary le vinandratra ny tongotro ndray andro iny. Tena tadidiko mihitsy nika. Tamin'izay lazainao fa naratra tanaty rano mihitsy ny tongotra ao. Ary moa izany ianao nandeha nikaroka n'ity fiara ity. Eny zany tsy misy tandroka ny ratsy rikaika. Aza miteniteny foana eo e. Hita fa marina izany ka. Iza moa nahalala fa ianao efa manjoko sy efa antitra ity mbola mavita mandatsaka in'olona ihany. Manginy sera-tany za mba miato azy tsika ka aza mifanometsiny. Tatidio nataony se fa isan'indray lasitra ihany tsika ary tsy nisy fanavahana nataon'ireo avely ratsy ireo. Eny ekiko mivadisona mivady saingy izay koa ny mba nanavitra n'ilay zaza fa tsy namono azy koa e. Fangatsy aminao no nasain'ilay vadinao fa lasa nakanorazana ny merika tosika ane izy e. Ary faty izany nalainy tany fa tsy zaza efa velona akory. Ary izay koa ny tadiavin'ny ray aman-dreniny ka. Aza mbola velona ny navotanay rikaika. Ny ray aman-dreniny nakazo fa tsy zahay mihitsy. Aza tsarainao isan'ny namono ny zaza izay. Aza lahy miala le famaliny eto ry ilay kely fa afy aloha ampio ah.
Bola reto anaty fiara reto mifaty. Rehefa mibosina sy tapatapaka izy zany a. Ohatray marina. Ie. Ary nakaiza ny lohan'le faty ray. Oay. Toa ny vatany sy ny tongony fotsiny eny ry arikaka. Eny tokoa. So de efa lasa ny godidina anara-drano any ary. Ka tsy ho loza ve ny azo atsika raha izany noho izy e. Ka loza ahoana ary le kely a. Ka efa nanafatra ny le avelo fa tsy maintsy tsy opile ny vatany ary apetaka eo amoron'ny lalam-pirenena voalohany mba ho hitan'ny havany. Ary averiny eo avokoa na reo fiara efa potika ireo azy miaraka amin'ny fatiny izany. Ka andao aloha batainy reto vata raiky eto tsika. Aleo asiana vato misakana aloha zany atreo ambany fa so de vao mihetsika ny fiara de lasa ny rano eo reoko. Ka avetrany de ataovy ary le kely fa za matitra azy isa ringotra mivataka azy etsy aloha. Malakilaky ary ianao e. Ora tany hitany sefy ny zavatra hitako. Fa misina tika. Jereo. Aiza? Jereo reo anaty fataka manamorona ny sisin-drano reo. Jereo reo. Tazako tsara sy tiako fa misina. Fa jamba ve sapandra sy reo aloka fotsy be akoroa reoko sady misy setroka maitsy zany ane manaritsarina azy. Tena reo ndray le afely ratsy ry asa manao ve mampivaraotra anay eo ianao ka ny atao ry tiaka. Ary na misy azy zany tsy afaka nikiditra atsika reo fa mbola anaty fanatanterahana ny baiko ny tsika. Manao inona fotsiny eo zany reo ka tsy anafaka ny etsika akory. Matahotra ary le kely a. Matahotra marina. Raha-maso fotsiny re izy ry tiaka. Ary faingana ianao fa aza lozanao mivaraotra anio ka. Eo ary apekaro amin'izay ny an'se fa efa nafaty ty. Tena mibontsina be reto faty reto ary efa simba be. Atray. Tena reto mihitsy le tonga teny amiko ny ray alina iny. Loza marina. Jerera tsy efa malemilemy be. De atao ahoana ny mandray any reto ry tsaka. Marina tsy ho vaky eto reto raha hietsika mosy. Raha izy moramora ry se de aveto any makazy angasy. Ka le tsy misy lohany aloha zany alefako ty e. Ohatray. Moramora anao andreo sao menjery. Le fasy vatatazako eto. Manatona kaikaiky sery le kely a. Ka tsy afaka miala tao anaty faritry ny fiarany hafa mbola afo be reto farafarany reto e. Ka tsy takatra nera-tany e. Andingana kely ianao aloha de ataovy eo ambonin'io vy io tongotra ao e. Eny ary ao fa de volana koa ny andro ary mba mazava ihany le lampy noentiny tiako. Ary eo ary aloha e. Alao ataoko eto ny tongotra. Zay atolory amin'izay ary. Eo ary lamosiny alefa. Eo. Matsy ny izany le kely a. Sady malemilemy be. Izy ty marina. Zavatra mbola sy nataoko ohatrizay. Maty a marina. Loza marina fa minjery tiaka ary tonga teo ambony no mifantatra le fety mavesatra be avy tao anaty rano. Fatia mamojeo. Sereo raha tsy vaky ny kibony tonga de aty amiko tao any. Vonjeo arina tany. Ka zany tsy afaka mialeto e. Lasa reto vao mialeto aho fa ingany ianao mirena de raisy ty fa tika ny zao mavesatra be efa mibotsina be. Mbola makita atin'ny lohan'io ray io masy. Nanino ela be ry tany a. Fa tomesin-drabe ny akanjonao ry tiaka. Nga tsy loha zany tao raha matoa kely. Ny osy paty tao araky ny fitenenanako. Enjerany ka ny fatratra tetỳ amboniko ny vatany rehetra. Enjana ny tao ry lala. Are zany razan'le zaza. Io efa tsara fona anaty baoritra io ka. Ary nakaiza ny lohan'ity razana ray ity raha tany a. Ka zay ny nataraiky anay tao e. Fa avelako aloha nareo ka andehaka an'le volana fitsako eny an-trano aloha. Sady efa mivalo alina koa zao.
so de tara eo ihany ny orana sain'ireo razana metrahana anyty eoko tsy maintsy alohan'ny andro 7 alina mantsony. dia ahoana nefa reto vatana fiary reto marina raha misy mahatsikatry reto tsy hijanona izy ireo ary raisy-potsiny eto zay ry le tany ka tofy amin'ny ravikazo tahaka ny entana aloha na takomy amin'ireo brikinao sisa tavely ireo mba tsy hisy atsikaritra alohan'ny iavian'ny ora ifanomezana tamin'ny maty. Andana re dia efa ngiany ianao fa matahotra izay ka. Ena re lasa aloha. dia ahoana ry tiaky ty lohapaty ty inona indray ny azo antsika hoarinan'izao nefa dia natao hoe izao ny ana afaka antsika natony ororona ataon'reto angatry reto. dia nefa la ny aika any zay ry lalakely efa fenanay morona rehetra fa tsy hita ny lohan'le rangaha. fa mefena aloha ianao fa misy fiary iny avy lavitra fa ingany ianao ry tiaky dia aiza nefa ny afina ka asa zay fenanao aingana atao na andao totofana ravo-maitso aingany ianao ka efa akaikaka ty lalamahintsy be ty dia eo amin'ny fiolanana amin'ny fanandrifin'ny trano le rangaha mpiandry lalana iny dia le toerana mitrangana rozy nino fa efa sasan'ny andro eo izay lehilahy antitra iny sady androany koa fotoana farany omeko an'iny fa raha tsy misy mangirana dia miaraka taperiko ny anisy izay mety mahalala ny tsy ambaratelo otry fa inona koa io mijoro eo ampovoana arabe io ohatray marina toa iantara vavo izy mihitsy manao akanjo fotsy miosondrabe io ary tsy mety mitsanina ny izany fiarako izany loza marina tena nisy zazakely nandadiny mpitany arabe koa iny loza fa tsy maintsy voadonako reto ary ty anaty boritra nilan'ny seza fipetrahako ty to lohan'olona menebe sady efa potika ny bokaboka mety potsaka be fa ahoana zao nako maso oay morondalandreo misy fatany tsanganana anakoroa andriamanitra antasiridy ireo oza marina tsy maintsy manitsy makany ny fiarako fa tsy voaveliko tsony ohatray marina efa akaiky le fiara fa aza mietitra firy-tsony aloha ozy fa atao mivilivily be izy zany loza sady mamantana ty amin'iny ery salalala diaponja sisa manapitra ny androm-piainako tiany ny afarana vokatry dia loza-piarako ty tsy napoisiko ny seo tamin'ny lalam-pirenena voalohany dia lalavadiko voadonany fiaran'le tovovavy voalaza fa raha vaviny maty izay mikotrika ny loza rehetra verisaina tanteraka ny vadiko ary akoatr'izay tapaka ny tongany sy ny tanany voadona mafy ny lohany rehefa nitatazany miaram-bato tao ambany tao ary saingy tsy maty izy fa voatsabo nefa inona sono moa ny antom-pivelomany efa nofo sisa fa sady potika ny vatany ny simba ny sainy araka ny filasan'ny dokotera teo hoe tsy atena niverina tsony ny sainy fa voadona mafy ny betro mitahiry ny fitadiny rehetra tiaka raha leva kosa potika vohitsaky le fiara ry lasakaly tao ambany fiara tao tsy vitan'izay fa mbola niosina tamin'ireo razana efa loha teo amoron-dalana le tovovavy kosa nitatazany fitaratra teo aloha ny endriny ray manontolo ary rapa tsy nisy nahalalana azy tsy vitan'izay fa maty-trahatrany koa no ny filatsahan'ny fiaveo amin'ny fiaran'ny fanandrifiny fony ary dia atrany fahafatesany tsy nisy ny ampangasona havandoza fa toa hoe voalaza nahitany marina izy fa zahay telo nikotrika ny asa rasy namono azy telo mianaka za kosa tao aorianany fahatangavako avy nitondra an'le vola be tamin'ny sakosy dia niraisi-potsiny teo satria efa nisy olona sy fiara taxi borosy teo zandary tanatin'ny taxi borosy no avetrany tena matitra ary niraisi-potsiny loza marina taxi
Mipetra teo avy. Naleoko maty toy izay velona tahaka izao ka. Ohatra indray marina le fiandrasakely mitomany. Izany le aleoko manampy apatsifika isakany. Tena aleoko maty e. Aleoko maty fa tsy iaina anatin'izao zavatra izao aho. Maty aho e! Maty aho! Manala vira aho e! Asa manalokaloka atsony e! Ohatra arinona koa io anjoro-trano io. Fa toa baoritra kely. Mihetsiketsika ny izy izany e. Oay marina. Toa misy tongo-tsazakely mivoaka. Ie, tena zazakely no mivoaka ao iny. Sady efa potika be any izy izany. Sia, aza manantona aho e. Any amin'ny lalam-pirenena voalohany ny ray aman-dreninao. Vonjeo e! Vonjeo! Tantarako mada. Lalam-pirenena voalohany. Tantara indray ny ainy nosoratany ny Fedrinjaka. Tantarako mada. Ireto avy no namelona ny tantara. Iary toko sy ny mpanoratra. Miaraka tamin'ny Satriainy, Rianala Masoandro ary Irène Rakotomalava. Kirakira ny lafiny teknika sy nanatompo. Ny Fedrinjaka. Nandry feo Hermanina. Tantarako mada.